Miaraba tompoko lasy tompoko vavy fandaharana Sahia amin'ity Zoma ariva ity miaraba antsika ary manasantsika mpitiavana iaraka aminay hatramin'ny farany indray atao anatin'ny ora iray. Tahaka ny mahazatra dia iresaka manodidina ny fivoarana rahapirenentsika satria miazakazaka zany be dia be ny vaovao manamarika ny herinandro. Mpanao politika no vahintsika amin'ity anio ity Ramatolanto Rakotomavo. Izy dia vehivavy renim-pianakaviana efa fantatra hatramin'ny ela teo amin'izay tontolo politika izay miaina ny fiainam-pirenena ary resaka indrindra manodidina an'izay fiainam-pirenena izay sy ny vaovao samihafa nisongadina izany sika ho amin'ny anio. Miarabanao Ramatolanto Rakotomavo tonga sao teo anatin'ny plateau an'ny Sahia. Dia faly miarabanao ny tenako enikajy ary ihany koa misaotra indrindra amin'ny fanasana amin'izao fandarana dia ny fandarana Sahia izay karakarainareo ao amin'ny ABC sy ny MBS izao. Fanontaniako voalohany aloha somary hita tamina sehatra maromaro amin'ny resaka fanehoan-kevitra ianao tatoato manao campagne de communication ve Ramatolanto Rakotomavo na hoe tena mandeha mizotra any amin'izay hoe fampafatarana ny hevitrao sy mety ho tenanao misy kajy samihafa avy ao anatin'izay sa hoe ho tonga ilay fanovana gouvernemanta dia mieritreritra ny mba ho hita Ramatolanto Rakotomavo? Ya, tena marina tokoa vao tsy ela akory zao no tany amin'ny fandarana hafa. Izany hoe amin'ny fandarana toy manko dia misy ny tompon'ny fandarana dia miantso. Dia rehefa tonga ny fotoana fahavononan'izay dia miseho. Zay no zao hoe angamba tonga ny fotoana anehoana hevitra raha ohatra ka natao anatin'ny fotoana lavalava satria nahoana tokoa moa raha ohatra ve ka hiteny isan'andro io angambany ianao mety dia tsy dia misy hainy loatra fa rehefa hitanao hoe misy zavatra tokony ho lazaina sy misy zavatra tiana ho ampitaina dia misaotra anareo mamesehatra ohatran'izao ka maly tany amin'ny hainao manjery hafa dia androany eto aminareo dia tena isaorana be dia be satria ihany koa voasambany ahako ny tato amin'ny MBS dia isaorana be dia be ny fandaharana zany. Zay zany le izy hoe misokatra nareo miantso nareo dia tonga ny fotoana malina ary eo ny fahavononana iresaka hoy ary anazava indrindra izay zavatra tsapa sy re miatraika amin'ny tena hita miatraika amin'ny fiarahamonina ny fiainana politika ny rahapirenena fa tsy kajy politika izany na calcul samihafa tongavana amina tanjona na toerana politika anankiray. Raha ohatra angambany hoe zay ny tanjona raha izany ny tanjona tsy ety amin'ny plateau angambany no anaovana izay fa mety misy lalana maro atongavana amin'izay ary raha zany ve no eritreretina sy atao an-tsaina angambany tsy aty amin'ny roa taona sy tapany fitondram-panjakana vao eritreritra zany fa hoe maneho hevitra zay ny zava-dehibe amin'izao fotoana izao ary manipihevitra ho an'ny izay sahaza izany dia anjarany tsirairay mandray an'ilay hevitra. Resaka an'ilay hoe roa taona sy tapany ianao teo fa ao anatina mimanda mihitsika fanontaniana somary mivelatra fa handray ohatra ary hosintomoko any amin'ny antsipiriany ianao rehan'izay. Ramatolanto Rakotomavo ny fahitanao amin'ny ankapobeny ny fiainanao mihitsy ny zava-misy ara-politika eto amin'ny firenena amin'izao fisasahan'ny fepito-piasan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha ny fahatsapana manokana aloha dia amin'ny androany dia manarasala be ihany ary ho azavaiko ihany koa izay hevitra izay satria raha ny fanantenana tany am-piaingana raha ny fampanantenana zany izay ny arahana hita ary betsaka moa no nilaza tamin'ny tena hoe diso lalana ianao madama amin'izao lalanjotra ny fangalana sy fahazahoana fahefana izao izay ianao tao anatiny fa niala satria dia napetraka teo ny satria rehetra dia mba nitenin'ny hevitra koa moa tamin'izany hoe tsy maninona raha to ka miainga ny firenena lasa lavitra tonga amin'ny tanjona irina amin'izay nieritreretinareo nefa tsy miaraka amin'ny tena fa ny fandrina dia hoe
io fa tafaingany firenena tafarina ny firenena zany ny ady hevitra tany amboalohany dia niezaka ny tena ary nanara maso sy nijery amin'izay ilay fomba hitantanana n'ilay firenena dia eto zany dia miteny hoe tsy tena nenenana na tsy nisy alahelo no hoe tena diso lalina tokoa ny tena satria raha ny fahitana ny fandehan'ilay raharaha amin'izao fotoana izao dia tsy miohatra amin'ilay fampanantenana aloha dia sakotra be ny ino sy ahitany hoe ho tanteraka hatramin'ny farany izay nampanantenaina ny fampanantenana amin'ny hoe propagande na ohatr'izany moa eo ihany hoe fomba atao izay hampalanina ny tena zany dia tenenina avokoa izay azo tenenina iny zany le atao hoe promesse na fampanantenana fa kosa rehefa tena azonao ilay fitondrana firenena na inona fampanantenana nataonao tena tokony tsy maintsy misy drafitra matipaika hitondranao an'ilay firenena ary mazava amin'izay zany manomboka eo izany hoe ilay promesse tany amin'ny propagande zany mba farafaratsy ny ray roa telo efatra dimy amin'ireny mba voasorotra sy voarafitra tsara ao anaty programanasa izay le hoe PEM ozytsika avy any amin'ny EM tsika zany dia nandeha amin'ny PEM dia iny avy eo ny isotomana avy eo io na dimy na enina hoy no fandakanasa mazava dia iny isotomana ray sy roa sy telo ho tena ho tanteraka dia zay angamba no za hoe misy horaisina fa resaka ianao ami mandat tena tsy mahita horaisina ago ny horesahana fa dia ny hoe aiza ilay PEM zany zao mifanontaniana amin'izao mi-mandat zao izay tokony hitantanana sy hitondrana n'ilay firenena inona ny antony tsy ahatafavoahana inona ny antony tsy ahafahana manome an'izay fandaharana asa mazava izay atolotra ny vahoaka atolotra amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny atolotra ny assemblée nationale ireo mpanao lalàna andanina izay tokony ho lanina atolotra ireo mpiara-miombona antoka amintsika eto amin'ny na famatsim-bolo zany na fiarah-miasa zany satria ny zavatra hita ankehitriny dia mampiasa ireo ankehitriny zany ireo sombotsombony ambony tamin'ny fampanantenana azo tamin'ny fitondrana teo aloha raha toka ny vokatra lehibe izay nataon'iny fitondrana teo aloha herinadrona mampianina io resahako io satria moa fitondrana vantana teo aloha fitombiasana teo izay niezaka nanarina ny firenena tao anatiny zany hoe avy nandalo kristsika izay raha mahafantatra ny antony zany dia tonga ny fitondrana ny tena izy izay lanim-bahoaka dia niezaka izy nanao ny asa nanakona firenena ka ny zavatra hitantsika androany dia ny zavatra vitan'io fitondrana era-jonary mampianina tamin'ny taona 1924 izay nahazahoany ny famatsim-bola ny ilaina tamin'ny fanatanterahana ny asany nandritra ny mandat jusqu'à 2018 izay nisin'ny fifidianana indray ho raisiny izay olona lany atorina raha tombo zany ka hoe raha ohatra ka ny filoha teo aloha era-jonary mampianina ny lany ihany dia mino fa nitoy ho azy zany ilay fiarahana na le hoe fanatanterahana an'ilay vinavinanasa vinavinan-kevitra izay nampiny moa an'ilay programma vaovao dia ny hoe fisandratana 34 fa nefa kosa moa tsy lany izy dia nisy mpitondra vaovao teo mitondra ny programanasany sy mitondra ny vinavinanasany sy ny zavatra ho tanterahany dia nefany amin'izao zany dia mbola izay ny famitana tena hoe famitana ireo asa natomboka tamin'ny 1924 ka hatramin'ny 1924 no hita amin'izao fotoana izao misy ny zavatra vita mandainga kosa raha miteny hoe tsy misy mihitsy ny fanorena na ny fananganana amin'izao fotoana izao fa hoe tamin'ny vola ny fahalalako azy zany ny fijeriko azy aintsiny izay tokony anintsy na io na ny mahalala tsara ny raharaha mpanjakana mpitondra amin'izao fotoana izao na io ny mpahay
mihitsy ka manintsy a hoe am'izao fotoana zao tsy mety miteny na manintsy ah hoe tsy marina zany fa ny volana ampiasaina tamin'ny fananganana ohatra an'io kianja mamasina io ohatra fotsiny zany de miteny izy hoe ny vola teto atoerana avy amin'ny vola toy izao satria mazava nge ny fidiram-bolan'ny fanjakana tsotra be na io ny fampidiram-bola eto atoerana na ny ressource propre anao interne anao zany na ny famatsim-bola avy any ivelany io famatsim-bola misy karazany misy io famatsim-bola avy amin'ny findramam-bola misy io famatsim-bola avy amin'ny fanomezana fa izany fanomezana zany matetika misy takalony zany fampindramam-bola zany misy zana-bola zany hoe tokony mazava zany misy ihany koa nefa fifanarahana indraindray izay avy amina olon-tsotra zany hoe privé zany izay mifandray amin'ny fanjakana misy takalony ihany koa zany zavatra rehetra zany moa zany hoe tsy mazava zany androany tsy misy fantatritsika zany androany fa ny zavatra henontsika sy hitantsika zany de hoe miasa ny fanjakana eny miasa ary inona kosa moa ny ilana mpitondra fanjakana tsy asa tsy zay ve no na ny fidianana azy de ny asa ho an'ny vahoaka fa tena ho an'ny vahoaka marina ve so zavatra hitantsika izao ankehitriny lasa fotsiny hoe ny fananganana ny fotodrafitra asa isan-karazany adala ngamba zay miteny hoe tsy ilainy zany fotodrafitra zany tena ilainy zany fa kosa fanontaniana de hoe tamin'ny ahoana no vola tamin'ny fomba ahoana ahafahana manatanteraka an'izy ireny volantsika eto atoerana ve sa vola ambony-bola lenindramina tamin'ny 19 sy 10 hatramin'ny 19 sy 10 de avy eo reny fifanarahana tamin'izay mbola nisy ambony de tonga ny olona manampy amin'ny arakaraka ilay fifanarahana zay nisy fa ny fifanarahana vaovao aloha meny banque mondiale sy ny reo mpanampy antsika mahazatra de reny mantsy matetika efa misy fifanarahana mahazatra dia anjaranao fotsiny sisa no manamboatra an'ireny ho tanteraka fa ilay tena programme nasanao le UM zany le atao PEM zany izay chiffre ingy izy io tamin'ny voalohany 35 milliards hozy izy tsika ny tety bidiny zany zavatra atao zany aiza ho aizy tsika zany amin'izao fotoana zao ka ny mi-mandat zany aeto tsy fantatro na efa mangataka moa tsika na efa mikarakara fa mbola atao suspense na atao surprise de ndirariko rapitso de ivoaka zany valiny fantariko zany hoe anataterahanay an'ilay deuxième mi-mandat dia ireto avy ny zavatra atao fa raha izao aloha de mandeha anjambantsika dia mandeha navigation avy io izy na fitenenina hoe izay zavatra tiatiana atao ny atao zay zavatra tiatiana atao no atao fa ao anatin'le conjoncture ihany koa ne ramatolanto rakotomavo ny tsy tokony adinoana de hoe ny aina anatona vanim-potoana manahirana ny firenena satria ame anara-pahasalamana zao hoe ame anara-pahasalamana zao ary miady amin'ny aretintsika tsy tokony logika kosa ve no hoe tsy fantatra mihitsy aloha nanajanona nanahato aloha ilay hoe programme fa fitantanana amin'ny amehana aloha hitondrana an'le firenena tena manaiky mihitsy amin'izay hoe misy olana eto amin'ny firenena vokatry ny aretina Covid ary tsy isika rery fa olan'izao tontolo izao mihitsy izy io ka io ny fahitako azy izay mahay mahita ny tokony ale amin'izao resaka aretina eto io aretina Covid eto ambony tany io no tafavoaka marina tena tsy maintsy iainana ilay aretina izay nitoko hoe tsy iverenako tsony hoe inona tonga ilay aretina teto na manahoana ny fomba fiatrehantsika an'ilay aretina fa ny olana aloha voalohany indrindra dia rehefa tonga teto amintsika ny aretina dia mihetsiketsika ary iny anisany nazahoantsika fidiram-bola mialatsiny afa tsy hoe manararoatra n'ilay aretina kory sanatria fa noho ny fangatahantsika fa misy ny aretina eran'izao tontolo zao dia isika mosehatra eo anivon'izao tontolo zao dia nitodika taty ny olona nijery hoe marary Madagasikara ka tokony ho ampiana de tonga ny famatsim-bola tamin'ny Covid zany hoe na dia narary ary isika be da be mifepetra napetraka tamin'ny taona lasa iny no ny zava-misy momba an'izay aretina zay dia nahazo famatsim-bola isika ary be de be
miohatra ary amin'izay nieritreretina angambany ny vola azo tonga dia tsoriko hoe 1 milliard de dollars ny azontsika mikasika ny famatsim-bola ny Covid teto. Izay ankehitriny ihany koa dia mbola manahirana satria tsy ahitantsika takatra na fangararana le famatsim-bola satria na isika manontany na isika miresaka dia mahazo valiny eny anelanelany eny fa indrindra ireo olona nanome vola sy name andreny vola ireny tena variana ankehitriny hoe aiza ilay tatitra anareo momba nandanianareo an'ilay vola dia eo tsika inge tsy manatena fanampiana intsony mihitsy amin'ilay aretina nefa isika nandalovan'ilay deuxième vague. Izay tokony raha le volan'le azontsika tamin'ny Covid tamin'ny taondasa zany ny atrehana nanaovana anticipation hiatrehana an'ilay aretina mety tsy dia ohatr'izao loatra ny tranga kanefa moa miezaka tsika mandray aloha fepetra sadasada amin'izao fotoana izao io izay iresaka amin'ny toe-karena ihany angamba tsika rehefa aveo izay tena manimba tanteraka ny toe-karena malagasy amin'izao fotoana izao. Toe-karena firenena hafa betsaka ihany no hitako fa miezaka miarina sy manarina ny toe-karenan'ilay firenena sy ny sosialin'ilay firenena ny olona ao anatiny fa isika ane izao dia tena ohatrany hoe atao fotsiny izay ahafahana miatrika ny androany fa tsy misy mihitsy ny fanantenana hiatrehana ny rapitso raha tsy laza fotsiny aminao zao hoe de vaccine neto aloha dia miteny aminareo fa za vita vaccine nanao koa satria nanome pirofo ny ministra fa azo atao tsara ny vaccine tamin'ny valiteniny ara-pitsika. Salama tsara ianao zao. Salama tsara aho tsy atahokana tsy marofy tamin'ny herinandro nanao somary reraka kely fotsiny ny ampitson'iny fa zao vao vita vaccine voalohany ny faharoa zany dia amin'ny volana jolay. Resaka vaccine raha zavatra nahazatra ny firenena ny manao vaccine zany ary fomba fiasa ao anaty ministera ny fahasalamana lasa resa be ny atsika teto amin'ny firenena hoe anao sa tsy anao apiditra sa tsy apiditra ny vaccine zany nefany ankehitriny raha rentsika dia izay ny vahaolana eto ambonin'ny tany eto ambonin'ny tany voalaza fa amahana ny olan'ny Covid satria izy io mety isy amin'ny eritaona amin'ny roa taona amin'ny telo taona amin'ny efa taona mety mbola hiaraka amintsika eto ohatry ny gripa sy ny virus ny sery zany izy io mety hiaraka amintsika eto ka ny vaccine nieritreretan-jareo hoentina ahafahana aingana manarina ilay olana nataon'ilay aretina ara-ekonomika ara-sosialy vonona amin'izany fa itsika eto ary tsika mbola misalasala mbola mifandresy lahatra anao vaccine sa tsy anao vaccine iza natao vaccine zay tsy anao vaccine nareo manao vaccine ianona natao vaccine ny tena olako dia ny filopirenena laza fa tsy anao vaccine azo natao tany aneritreritra izay hoe zako noho ny fahasalamako noho ny tebatako izay matanjaka tsy anao vaccine fa satria efa manana hery fiarovana matanjaka sy ny karazana fa amin'ny maha-filopirenena tsy tokony holazaina zay satria vahoaka malagasy no entinao. Efa niresaka toe-karena ianao raha Matolato Rakotomava. So dia kosa sika mila mino ary mila manantena amin'izay manomboka eto fa ny roa taona sy tapany dia efa hiazaka zany fa matsim-bola tonga eto Madagasikara amin'izay tsy ilay maha olona io resaka fa ilay hoentina amin'izay manao ny tetikasan'ny fitondram-panjakana samihafa. Tena te ino ako ihany kaja ary izay ny faniriana tena te ino satria inona moa zany no antopisinina fitondram-panjakana raha tsy hiezaka ampandeha any firenena fa moa ve zay ny zavatra misy tsy zay ny zavatra misy ara-ekonomika ankehitriny ary hotsonjovoko eto ny ho amin'ny rapitso dia hiverina aminao hoe ny ressource propre interne nge no manao an'izany hoe vola zany ho an'ny fanjakana dia ninona zany ny fidiram-bola eo ny fidiram-bola etra ato anatiny sy ny fidiram-bola hoentin'ny vola miditra avy any ivelany. Ny vola miditra avy any ivelany iza ny vola miditra avy any ivelany eto amintsika ny fizahantany ohatra eo amin'ny seharana ny fizahantany mandady amin'ny tany ane zany CAPRIN zany toy ny ahoana ny fitsonjovan'ny fanjakana izany sehatra zany izay mampidi-bola isa-tokantrano izay mampidi-bola isam-batan'olona izay mampidi-bola ho an'ny firenena. Ny orinasa vaventy toy ny Ambatovy reny zany ilay hoe mpampiasa vola ny tonga eto
misy ve zany am'izao fotoana zao fa hitatsika misy pasavola goavana ve tonga eto amin'ny firenena ka atenaina anome vola rapitso misy ve zany tokony mbola tsy nahita sika fa ohatra hoe ambady vinkatona de miverina mamokatra izy a mbola atsoatso indray zany a vo izy vola hiditra na vola vahiny io a na hiditra ho an'ny fanjakana tsy ilaza indray a mikasika ny fiarikarena eto atoerana ireo orinasa rehetra izay manao ny vola eto amin'ny firenena efa mba nisy resaka ny fitondram-panjakana ve ka ifampiresaka amin'izy ireo hitsinjo an'izy ireo na ny isam-batan'olona na ny orinasa na ny fandoava-ketra ho an'ny firenena izany rehetra zany a no ame ny atao hoe vola miditra ho an'ny fanjakana zay ny ao anatiny mino ve ianao fa betsaka ny vola miditra amin'izao fotoana izao eny e misy ny vola miditra fa ny mivoaka any amin'ny tsisy koa ny fandeha tena hitako betsaka misy ihany izy io a fa ny charge ny fitondram-panjakana be deaibe etsy ankilany a ny vola avy any ivelany aizao aiza ny fomba fandresentsika lahatra ny mpiara-miombonatoka izay tsy vitan'ny fampijerijery tsy vitan'ny resaka ohatra ambola latabatra ohatra atsika isanao zao fa mila drafitrasa matipaika mila document cadre zany aiza ary zany zavatra zany ifampiresahana de tsy gaga akony tsy atoko mahagaga mihitsy tsy fahitanatsika eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria na no prezentena raha tsy misy etsy andaniny moa izy moa reo mpisehatra iraisam-pirenena reo nanome volantsika tamin'ny heritaona angereo e manontany izy hoe aiza ny vola amenanareo zavatra fa nandefasantsika ny vola covid taiza nalefatsika ny vola raha ohatra ka 1 milliard de dollars ny vola azontsika hoe tsy fantatro izay efa dekese amin'izao fotoana izao fa ny hita sy ny tatitra izay ny ministère finance ihany namoaka azy de ny 1043 milliards d'ariary amin'izay a no na vola navoaka tao amin'ny trésor-mpanjakana le resaka plan Marshall non tam'izany ilay vola covid le vola covid de navoaka tao a tamin'ny vola covid a ny vola 1000 milliards d'ariary 1000 milliards d'ariary fa tsy 1000 dollars a 1000 milliards d'ariary efa volantsika malagasy zany ataoko amin'ny vola gasy fa ny 845 milliards an'izay a nametsika ny jirama am'izao a maty ny jiro maraina tapaka ny rano hariva zay zany ny zava-misy nahoana kosa moa no tsogaga hoe fa lay jirama zany ny tena voan'ny covid ao Madagasikara ao sa manakory satria 200 milliards d'ariary a entinao ny fanazavana irahantsika mai de eo amin'ny sitan'ny ministère en finance ao le izy azony rehetra jerena raha jerenao le izy a dia mampana ihany ny fandehan'le vola hoe makaiza daholo le vola eto en plus n'izay a eo ihany lay manahira-tsaina atsika amin'le hoe kolikoly a vola mauvaise gouvernance satria rehintsika fa be deaibe ingeny zavatra nany mpimenimenina ny olona tamin'ny heritaona izay volan'ny covid reny vola reny mauvaise gouvernance inona zany tena olana ramatolantraktomava ny filoham-pirenena ve sa ny gouvernemanta sa inona ny tena mahatonga an'izay fa maninona ary no lasa ohatran'izay ny tranga misy a mahazo an'le fitondrany eto amintsika amin'izao fotoana izao tena manahirana satria raha fahita lalako any olona mitondra kehitriny izay fantatro tsara toerana mihitsy ianao toerana ilaza azy a dia ny fanirina tamin'ny fotoan'androny a de ny hoe zay manao tsy mety a de tokony miala amin'ny toerany satria rehefa manao tsy mety a indrindrindrindra miohatra amin'izany hoe faneho am-pelantanana makany amin'ny vahoaka zany dia mino marimarina fa niny nanao fianianana mihitsy a mba hanao ny tsara kokoa sy ny metimety kokoa ary indrindrindrindra tena natao avava sy amin'ny feo aviny hoe hiady amin'ny kolikoly hiady amin'izany fitantanana tsy mahomby miady amin'ny zavatra tsy mety rehetra indrisy anefa ka hoia hoe tsy gaga raha leo le olona ny vahoaka malagasy leo ny olona hoe fa ina ihany a reto mpandainga velona reto hafa ny zavatra teneninao a hafa ny zavatra de nefa hafa ny zavatra ataonao hafa ny zava-misy ankehitriny hoy izy ianao hoe fitondram-panjakana ve ny filoham-pirenena ve anankiray zany ao anatina gony anankiray tsy afa miala hoe miara-miasa dia miaraka mahazo an'ilay vokatra ny raha ohatra ka hozy ianao hoe iza de za mieritreritra hoe
tokony afaka manavaka ihany tsy tompona andraikitra tokony afaka manavaka ihany hoe za tsy tompona miavaka ihany ao anatin'ilay arombe hoe za tsy tompona andraikitra dia ninona be dia be nge no nitory ny olona be dia be ny olona nitaraina teny amin'ny Bianco na antoko politika io na olona tsotra io tany amin'ny Bianco Pâques Samifina momba ny resaka kolokolo rehetra hoe misy an'izao zavatra mitrango izao tamin'ny mi-mandat voalohany iny misy ny resaka doublon misy ny resaka reny bombo sucette 8 milliards misy ny resaka be dia be hoe zavatra nanahirana ny olona zany na ny antoko politika nitory ny HVM voalohany lisitra tamin'izany nandeha nanao an'izany fitarainana sy fitoriana izany manaraka avy eo mazava ho azy ny antoko tim moa zany izy be dia be ny zavatra manolazaina be dia be izy amin'ny zavatra nitranga ny avy eo moa nisy an'ilay vondrona etsy andaniny ny antoko tsotra madindinika zany mialatsika hoe madinika moa zany efa tiako tenena hoe ny antoko izay misehatra eto amin'ny firenena izay mahatsapa tena hoe mandraindraikitra eo zany ny APM ny otrikafo eo ny olon-tsotra isan-karazany izay mandeha amin'ireny sehatra ireny manampy zany amiko ny dika ny fitondram-panjakana hoe misy tsy mety ataonareo mba jereo any zany fa mitory zahay dia mba ampiana fa nga zany heritaona amam-bolana maro tsy misy valiny reny zavatra ireny zay no za hoe fa iza ary zany no inona ary zany no ilana nyreny sapam-pitsarana napetraka ireny raha ohatra ka zavatra dosie anankiray 2 3 4 apetraky ny olona tsy misy valiny na nytany ihany namana hoe misy valiny ve reny zavatra ireny tsy misy zany zany hoe ohatra mampanahy ilay hoe voniny hiala amin'ilay ady amin'ny kolikoly fa rehefa iza no manao kolikoly dia hitan'ny fanjakana dia samborina dia tsaraina dia ampidirina amponja fa rehefa iza no ao amin'ny fanjakana no resahana hoe misy an'izao dia tsy mihaino ny ao amin'ny fanjakana eo zany le hoe misy ve le fahavononana tena hiala amin'ilay fanao tsy mety le izy nge olona ray na olona roa tsy afaka le fahazaran-dratsy fa mbo farafaratsiny manaiky fanampy amin'ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena zay no za hoe osy ianao hoe ahoana ny fahitanao amin'ny ara-toekarena amin'izao fotoana izao dia ho za hoe fampiankina be dia be amin'ny comportement ny mpitondra le izy sy ny zavatra hoentiny sy arosiny ka za amin'izao fotoana izao somary manao fampitahana kely zany hoe raha mi-mandat tamin'ny fotoanandron'ny filoha era-jonampianina io mantsy ny akaiky kely dia vita ny conférence des bailleurs nazahoana vola nanaterahany mi-mandat faharoa fa izao ary inona mi-mandat ozy izy tsika inona zao lasa manao analyse mi-mandat ny fitondrana olona tsika rehefa tsy teny izy dia tsika no mamoaka ny hevitritsika gambany amin'izay fotoana izay ngamba ry zareo tena ho tonga ary tondra ny document rehetra anazava na hainao manjery io na izy manasehatra malalaka be anazavana zay no irariana anazavana n'izany zavatra zany fa mampiaya ary tena mahalasa saina mihitsy nyle hoe hoaiza ary ty firenena malagasy ty any amin'ny taona 324 na alohan'izay akory ary na hatramin'ny farany taona 124 ary satria eo amin'ny raha tsy ilazan'ny PIB fotsiny sika dia niala tamin'ny 2018 5,2% tamin'ny heritaona vokatry ny aretina nidina miiba telo faingo roa 3,2% moins 3,2% moins 4,2% akory ary isika ao anatin'ny LFI milaza fa anenjika 3,2% plus 3,2% miabo 3,2%. Aiza ary zany lay LFR nateterana an'izay aiza ny lalana aiza indray lay LFR izay hodiniana misy an'izany zavatra zany mety misy zany zavatra zany inge matoa izy nanao an'izay prévision zay hoe miaingany avy any amin'ny moins 4,2% tsika ho tonga any amin'ny projection 3,2%. Aiza marina ary zay dia ao anatin'le LFR izay ampitainany amin'ny assemblée anankiroa zao izay andrasana mafy ihany koa
fotoanan'izao andaninan'izay elefatra ho hitantsika ao anatin'izay ve le izy engany mba ho hitao fa raha tsy hitao anatin'izay dia mialatsiny fa fampanantenana pokaty lainga no entina hitantanana firenena ao anatin'izay be deaibe ny olo-pirenena miresaka hoe raha ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny mpanohitra fa olon-kafany teo amin'ny fitondrana mety efa tena hafa mihitsy indray ny fandehan'ny fifanenjehana ara-politika teto ianareo na ny eo anivony toko-mpanohitra amin'izao fotoana izao ve tsy mahatsapa hoe tsy mahavita na inona ihany satria tsy ohatrany hoe tsy mahavita manova zavatra ohatrany hoe tsy afaka no aiza zany ilay raha afaka pitsol'le firenena mihitsy zany no eo am-pilatanany rehetra amin'izao fotoana izao kanefa no ohatrany miresaka tahaka an'izany mitondra tsikera fa eo ihany hatreo ihany tapaka hatreo tsy lasa lavitra ho anahy aloha ny fahitako an'izany zavatra hoe fampiraisantsika menada zany izay vokatry ny fitantanana andritra izay rotaona sy tapan'izay dia tena asaiko miteny mihitsy hoe raha tsy manova lalanjotra ny fitondrana ankehitriny io manova ny fomba fiasany dia tena sahirana le izy zay no atao hoe analizy izay zavatra y raha izy ozy isika no mpanohatra raha ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia raha tsika nahita fa efa avy nanohatra ary zareo dia hitantsika ny zavatra nitranga tamin'ireny taona 4 izay mbola fanontaniana koa manala sara hoe fa inona moa zany ilay tena olana tao satria tao ny fanohana ihany tany am-boalohany dia lasa ny fanohatra ary lasa tena voalolisitra mihitsy amin'ny fankahalana na ny fanoherana ilay fitondrana nisy kanefa hoy zay no lazaiko hoe eo zany ilay fahaizanao mijery ny tombontsoany rehetra fa raha ohatra nge nanao enjana be ohatra ireny ny fanoherina tamin'ny fitondrana teo aloha nisy afaka mbanenjana koa anke le fitondrana nisy dia nefa ohatrany aizitsika zany raha izao fotoana ifampiresantsika sianao zao mbola tena baraingo lavitra nozao efa raha ohatra nisy indray ny fifanandrinana mahery vaika izay oza hoe isorako ny fitondrana nisy iny na inona ny zavatra nitranga teo hoe noho ny tombontsoa rehetra ny vahoaka malagasy dia avelao tsy hodrikinana mafy intsony ilay fifandranana politika fa aleo hojerena izay tokony ho atao izay moa mazava ho azy no hitako hoe naharesy izany fitondrana nisy teo aloha zany fa kosa ilazako hoe na inona tsikera na tonga an'izao fitondrana zao eo satria moa zany lany ara-dalàna izy araky ny lalàna manan-kereto amin'ny firenena ny any ambadika amin'ny teny hoe tsy lany ianao fa nisy an'izao doublon fangalaham-bady sy ny rehetrarehetra izay entre parenthèse ny anovaka zay satria zany tsikera fa ny fitondrana dia efa misy dia ilaina ry zareo eo satria raha tsy olo-kafa sanatry avina ny teo fa mbola tsy eo ry zareo dia mbola mino fa mbola mafy enjana lavitra noho ny zavatra efa natao tamin'ny fanoherany ny zavatra mety hitranga ka tsy tombontsoan'izany izy zany ary tsy ho tombontsoan'ny firenena mihitsy zay le izy ka oza hoe hita zao eo mitondra ny olona izay naniry hitondra avy any amin'ny fahanoherana mahery vaika dia hita hatreo misy fetrany zany ny zavatra atao ka oza hoe ny zavatra porofoiny zavatra izay atao zao tsy fampanantenana intsony zao tsy mitady toerana intsony zao nareo tsy mpanohatra intsony zao nareo fa eo ampelantananareo daholo ny zavatra rehetra porofoy aminay fa mahavita ianareo ny oendriky ny fitoniana ara-politika manomboka izao indray amin'ity tapany faharoa ny fitondran'ny Flo Andry Rajoelina ity manantena ve ianao fa anao ahoana ny mety ho tahaka an'izay hoe nahafahan'izy ireo tena ny fe ny firenena ny janonana teo amin'ny toeran'izay ny oendriky ny tontolo iainana ara-politika ao anatin'ny rotaona sy tapany farany amin'ity fotoam-piasany ity toy ny efa nambarako angamba ny somary firenako kely hoe ny fitondram-panjakana dia efa eo mitondra izy zany ary anjarany ny mitondra tsika ao anatin'ny tany demokratika tsy maintsy misy mpanohatra reo izy ireo ary efa mazava be hoe reto ny mpanohatra eto amin'ny firenena
ary ny mpanohatra dia izay ny asa tsy maintsy miteny ary tsy maintsy mitsikera izy zavatra tsy mety fa tsy izay akory ny lazana hoe ireo mpanohatra ireo no fahavalo eto amin'ny firenena tsy ireo ny fahavalo fa reo manao ny asany ohatry ny fitondrana manao ny asany noho izany tiako ambara aiza ny fitoniana hoy ianao ny mpitondra fanjakana dia tokony manao ny asany antsaka sy andavany inona ny asany tsaka sy andavany manao ny raharaha mampitondra firenena azy isanandro ary mipetraka ambony filoham-pirenena mipetraka ambony zany hoe disadisa araky ny fanoherana sy ny fitantanana izany ka tokony mametraka mihitsy hoe isika rehetr'ireo dia miara misehatra eto amin'ny firenena ary samy tompony ty Madagasikara ty fa samy manana ny andraiky io fotsiny noho izany tsy tokony hifampifavalo noho izany lay fitoniana dia tsy tokony fitoniana any ambony eritreritra zavatra eritreretina zany fa fitoniana dia zavatra tokony ho atao tena araky ny lalàna mipetraka araky ny tokony ho izy inona ohatra zany ohatra hoe io lalam-panorenana io tsika ihany nanao anazy ndao tanterahana sy ao anatin'ilay lalam-panorenana ny hevitra dia migadra ohatra hoe tsy afaka miditra eny analakely ny mpanao hevitra nefa ny aneo hevitra tena manahirana dia lasa lamina lay ohatrany hoe lamina le firenena atao renan'izay satria tena nijanona tokoa ny mpanohatra ohatrany tsy afaka nanohatra ntsony ny mpanohatra mampanahirana amin'ilay hevitra nefa ilay be dia mampanahirana amin'izay dia hoe tena nanana expérience mahery vaika ny fanoherana ve zany ny mpitondra ankehitriny ka ninona na mifanohatra amin'ny lalàna na manahoana dia tsy maintsy ataontsika ny fihenjanana satria ny fitavozavozan'ireo olona izay mitondra voongotry tsika teo amin'ny toeranandreo dia tsy tokony iseho amintsika zany hoe malina be mihitsy amin'ilay fiarovana ilay toerana tena ninona zany fomba rehetra entina hiarovana ilay toerana satria efa fantatra ny fomba zany na ny taktika na ny teknika na ny politika hoentina manongotra n'ilay olona eo amin'ny toerany zany no tiako lazaina hoe ny fitoniana dia tsy hoe izay fa kosa ny fanekena fa hoe tsy maintsy tsy fahavalo hoe tsy ennemi zany zay ngamba ny tiana holazaina amin'ny mpanohatra anao eo amin'ny fitondrana tsy maintsy misy zany ohatra anao ihany tamin'ny anao nanohatra ny fitondrana ka tiako tenenina dia hoe ny fitoniana amiko dia tsy volena fa tokony iainana hoe tanterahanao izay nampanantenainao ry mpitondra firenena mahita ny tsy mety sy ny tokony ho tsikeraina amin'ny zavatra ataonareo izay tsy mety be dia be na ray andro ary tsika isanao hitanisa manakolazaina amin'ny zavatra tsy mety fa kosa avy aloha izy anao ilay andraikitra azany fa tsy hoe miteny an'iny ianao andrano mitsikeran'ny tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana ary tena mitory ohatra fotsiny le lanceur d'alerte zandry zanaka nanao an'iny ravinambinina izay tao amin'ny vidéo izay tamin'ny ministra fahasalamana dia tsy ny teniny noraisiny dia nanaovana fanadihadiana tany amin'ny Bianco ohatra na tany amin'ny sapam-pitsarana hoe marina tokoa ve izany aian'ireto olona reto zany fa tonga dia avy hatrany dia izy no ampanatsoana any amin'ny cybercriminalité matoa izy ampanatsoana amin'ny cybercriminalité dia nisy ihany fieveranao fa atsoana nataony momba ny cybercriminalité momba ny fanehoany ilay vidéo tao amin'ny internet tonga dia zay aloha tsy fantatro satria mbola tsy voantso izy mbola tsy niona tany amin'ny cybercriminalité izy aloha zay no atao hoe tsika mbola manao eritretra fa fotsiny ny fahalalana hoe tsy ny Bianco no nampiantso azy mba anaovana fanadihadiana amin'ny zavatra nylazainy na marina na lainga na misy na tsy misy fa tonga dia cybercriminalité ohatrany hoe nanala baraka zany fitondram-panjakana tsy mety zany efa misy raharaha mahatonina tale eo amin'ny présidence ihany koa eny amin'ny orinasa-gazety ankilan'izay zay indrindra zay no natokana hoe raha hiditra tsy priany an'izay zany adalana miopapana sy fomba tsy mety atao eto amin'ny firenena zany tsika lany andro tsika mitantaran'izany fa be dia be ahoana zany hoe ny mpitondra fanjakana zany raha vao miaya anao fa na ianao mandainga miaya aho na vao miteny momba azy zareo zany na ianao mandainga na ianao na ianao mamorona na ianao manaratsy fotsiny zao fitondram-panjakana dia zao lasa ianao vao antso ianao dia na ianao migadra
na ianao vosiketa zany fa nanaratsy fitondram-panjakana, azo gadraina, azo melohana. Fa raha ianao olo-tsotra, olo-pirenena mahita ny tsy mety ataon'ny olo ao anaty fanjakana, dia araka le lazaiko anao teo hoe na ianao vao antso ihany fa manala baraka azy ireo dia tsy fantatra izay hiafaranao, na ianao dia araka ny lazaiko hoe be dia be ny fitoriana fa tsisy mivaly, tsisy mamaly ianao fa dia anontaniana 2 taona, 1 taona amam-bolana maro, tsy hita le fitoriana ataonao ka miala tsiny miresaka an'ireo sapan-draharaha mpitsarana sapan-draharaha maleo tena eto amin'ity firenena ity natsangana napetraka atao inona ary nareo, atao inona olona maromaro isaky ny birao karamaina amin'ny volam-panjakana omena ny tombontsoa rehetra eto avy zay ve ny ilaina eto, dia foronina daholo ny sapan-draharaha sy ny sapan etseroa ametrahan'olona dia ametrahana reo efa misy ary izay tsy azo elana rehefa tsy anaovana azy, mpiasa-panjakana efa misy ary tsy hita zay na ny karamandreo ary za mino fa mety ho sahirana tsika atsoatsy raha izao no mitoy kanefany tsisy manao le asany ilay olona ambony izay tendrena sy apetraka eto amin'ny firenena. Etsy andaniny moa fitoniana lehibe ny fanarahana lalàna. Izay no za hoe tsy zavatra foronina ilay fitoniana tadiavina fa arakaraka ny zavatra ataonao eo amin'ilay fitantanan-draharaha sy ny fanarahanao n'ilay lalàna izay misy mipetraka, na io lalam-panorenana io na io ireo lalàna izay napetraka tsika rehetra, dia ny fanamboarana lalàna koa ifandraika amin'ny zavatra atao zany rehetrarehetra zany ny fampitoniana zany. Fa ankehitriny mety tsy mitony hoy ianao fa misambaravara anaty ny olona ary zany fisambaravara anaty zany tadidio zany rehefa mipoaka fa mitsefotra zany. Aleo ary angamba mihaino olona mivazavaza isan'andro isan'andro mitabataba, izay nisy fotoana namelana olona mivazavaza isan'andro tany amin'ny toerana rehetrarehetra tany, fa tsy famelana ny olona aneo hevitra, tsy famelana ny olona amoaka ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena, dia izay loha hoe misambaravara anaty ary misy fotoana mipoaka zany. Fantatra zareo zany haindry zareo zany fa zay indrindra no za hoe aintsio ny lalana amin'le 2e mandat, avoa raha mijery ny laminasa, ny paikady, ny document zany, cadre zany hitondrana le 2e mandat, dia miteny aminareo hoe miala satroka fa dia vita soamantsara ty fitondrana ity dia masany no manaraka, fa tsy tamin'ny voalany tamin'ny 2019 nareo nandray fitondrana dia efa samy miogaoga sy mitabataba fa mbola ianareo ny verina eo amin'ny 2023 fa satria nahoana ny asa atao ange misy namana zay atoko politika izay milaza tsara mihitsy hoe ny asa vita toko ny fampitsarana, dia zay zavatra ny jerena ka raha tsisy asa vita ohatran'ny mampanahirana ihany zany hoe tany amin'ny 2019 nareo dia efa nilaza fa tsy maintsy nareo ny amin'ny 2023 nefa rehefa jerena ny zavatra rehetra manalasala be ihany dia eo zany tsika no miteny hoe mbola mila resaka ny fahatongavana amin'ny 2023 io. Mbola mila resaka fa ny vahoaka ihany koa satria ny vahoaka no hifidy an'ilay amin'izay fotoana izay mety ohatrany ahoana fahitanao ny zava-mitranga eny anivon'ny fiarahamonina, ny fahitan'ny olom-pirenena ny fivoaran'ny raharaha amin'izao fotoana izao, ilay fahatokisana tany amin'ny taona 2024 ny fidianana an'ilay fitondram-panjakana, raha ohatra ka misy mandray groupe na olontsika miresaka amintsika, ohatrany ahoana ny zavatra hitanao any an-tsain'ny olona mbola hitondra an'izao fitondram-panjakana izao mandaha manaraka ve izy arakaraka ny ivoarany raharaha eo sa mety ho tahaka ny ahoana ny ova ve ny olom-pirenena? Ny olom-pirenena nge dia ohatran'ny fahitako azy ny olom-pirenena dia ohatran'ny izy tena ny hatramin'izay, misy sokajiny izy io, misy karazan'olona zany liana amin'izany hoe raharaha politika, raharaha-pirenena, fa misy ny akamaroan'ny olona sy ny ankabeazan'ny olona dia tena miaina amin'ny fiainany andavanandro isan'andro mpiainany, izay tsy dia tena miditra lalina amin'izany raharaha zany. Izay indrindra no mahatonga ny hoe eto amintsika zany ilay politika dia lasa ohatrany hoe voasikajy ho anna karazan'olona sy vondron'olona, ary ny tena loza ary dia karazana sy vondron'olona vitsivitsy mifanongana sisa no azo lazaina hoe raharaha politika eto amin'ny firenena fa tsy nivelatra intsony ilay izy. Zany hoe io firesahana momba ny raharaha politika io zany tena mila fanovana goavana,
fa mba tsy ho zay fotsiny hoe ry ty mpitondra teo aloha de niala teo de mpitondra teo niala io indray no tena mbola te hiverina eo indray sy ndrehetra fa tokony ho sokafana zany lay fahaizantsika manentana ny vahoaka ny olom-pirenena isaina am'izao fotoana zao ve ny vahoaka manana fotoana isainana an'izany eo ny olana hoe sahirana ny vahoaka be dia be ny olana manirana 2023 anareo zany tsy fantatra zany rehefa tonga zany de atrehana hita eo ny tena mila fanabeazana lehibe sy goavana satria eo indray vao ahita ny tolotra madinidinika sy ny rendrarendra isa-tsokajiny mety voavedy 5,000 raial t-shirt sy ny sisa ve dia izay no ilana natao hoe politika sy ny antoko politika izay tena nahasarotiny tokoa raha tamin'ny fitantarana izany antoko politika zany hoe ny asan'izany antoko politika zany eo ny tanjona dia ny andro fifidianana ny azo fahefana fahatandremo fa ao anatin'izany fanabeazana ny vahoaka fanabeazana ny olom-pirenena no tena asan'izany mandava-taona kanefa eto amintsika tsy hitan'izany mpanao politika sy ny fanaovana politika zany raha tsy efa manatombotra ny fifidianana ka zay indrindra no lazaiko amin'izao ankehitriny zao hoe avelao samy manao ny asany nareo mitondra tsy haiko mpitondra angamba tsy haiko rehefa mahazo fitondrana de tsy manao politika intsony tsy manana be olom-pirenena amin'ny tokony ho izy fa variana variana mizara seza satria eo le fananana n'ilay fahefana ny seza ina moa le seza ilay toerana izay ao anatin'ny rafitrom-pirenena de ao ny mahazo vola ny olona ny akamakama tsy fantatro zany fa zay zany ilay mahavariana an'ilay fitondrana sy ny hoe inona no ataotsika tonga atsika ho tafaverina indray zany aloha tsy maintsy marina hoe miteny ny filoham-pirenena izy fotoana hoe za tsy mbola mieritreritra zany fifidianana amin'ny 324 zany ny zavatra ataonao tokony ahitana hoe mieritreritra an'izany ianao tsy hoe le fitenen'ny vava marina fa ny zavatra ataonao no ahitana an'izany hoe mieritreritra ianao satria mpanao communication misehatra amin'izany fahaizana serasera zany ny filoha na ny zavatra bitika indrindra ary rehefa jerenao dia milaza hoe makantsika amin'izany amin'ilay fietsika hoy fa eo amin'ilay hoe tena tombotsoan'ny vahoaka makany aminy ve androany misy ahafahany manapa-kevitra an'izay de hoy za hoe io moa any anaty vilany hoy ny olona hoe fangamo ny mpitondra fanjakana no manao ny any ambilaninay zany hoe efa lasa karazan'ny olona efa mamoifo ihany ny filazan'izany satria raha fantatra zareo hoe inona tena asan'izany mpitondra fanjakana inona tena asan'izany mpitondra firenena de mety tsy teny an'izany izy satria hitany hoe tsy mety ny fiainany noho izao antony rehetrarehetra zao zay zany ny amiko tena mila andraikitra lehibe ary efa mibetsaka ny manao an'izany ny antoko zay no za hoe ato amin'ny MBS akony tsy hoe ahoana koa fa tena miteny hoe ny antoko ty manao ny asany amantoko azy fa isany antoko sisa isany antoko hafa ny HVM mezaka ihany koa mba mampiseho ny hoe zao ny fomba fanaovana politika eo amin'ny fitondrana ve manao an'ny asany amin'izany zavatra zany tsy fantatro fa de zay moa za ako hoe ny fanantenana no avin'ity firenena ity de ny fahaizantsika rehetra miara-misehatra eto amin'ny firenena na ho an'ny mpitondra zany na ho an'ny mpanohatra na ho an'ireo mpitazana manao observation fa ireo mpanao observation reo ny andraiky ny ary ny tena tokony ataony dia manosika an'io fitondram-panjakana io anao ny asany tena asany ara-dalàna akoatry ny hoe fananganana zavatra izay anisany ilaina fa kosa amin'izao fotoana izao betsaka lavitra ny zavatra tena mahamaivay makarary ny vahoaka malagasy izay tokony ho jerena akaiky indrindra ny eo amin'ny ara-tsosialy sy ny ara-ekonomika ny ara-tsosialy sy ara-ekonomika ny mampiavaka nyty fitondram-panjakana ty ihany koa raha ny roa taona sy tapany lasa zay dia ny fisian'ny olana arabola misehatra samihafa Sekren, Hermad, Jirama, Paramed, Kromita, PDB ny zavatra mitranga ankilan'izay mampalaza ny Madagasikara malaza ratsy amin'izao fotoan'izao rehefa ansehatra raisam-pirenena adino ny any atsimo PDB ny fahavoazana mianatra amin'ny olombelona any atsimo vokatry ny
anoanana. Fa nytaniko ao anatin'izay raha matolo antorakotomavo, inona no mahatonga an'izany mitranga amin'izao fotoana izao ary tahaka ny ahoana ny fiovana zany tsy maintsy apetraka hoentina mety ialana amina tranga manahirana ny fitonam-panjakana tahaka an'izany mahampanao politika anao. Ka izay ilay fampiresantsika menadato ihany mikasika an'ilay hoe olana ara-drafitra apetraka ity fitondrana ity. Ny resaka fitakiana isan-karazany izay indraindray ianao mieritreritra hoe fanahiniana ve le izy takiana raha zavatra zonao isan'andro zao dia mampiseho le fitondram-panjakana fa manome zay ve ny sary tiana avoaka ve hoy sa tena tsy misy mihitsy ilay vola hoentina manana izy vokatra ilay zavatra nresantsika isanao tany aloha hoe sakotra be ho an'ny fitondrana ankehitriny ny fampidiram-bola ny fahazahoana vola noho izay programana samazava tsy misy izay. Ka raha eo amin'ny resaka hoe fitakiana izay matetika mampikorotana fiarahamonina dia zay le hozavanao hoe tsy haitsony na misy zany ny honnêteté ao anatin'ilay fitondrana hoe tena tsy misy mihitsy ny vola fa mbola vao mikarakara na tena hoe aleo ikorotana dia alamina. Ohatrohatr'izay zany satria mpanao politika nresanao hoy ianao dia hoza hoe indraindray ianao lasa saina ihany hoe fa maninona no endrasana takiana sy endrasana mikorotana dia izay vao misy fandaminana. Nefa zavatra efa fanao isan'andro. Raha vandray mantsy raha zavatra exceptionnel hoe zavatra tsy nisy misy hatramin'izay ny takian'ireto olona rehetra dia tsy maintsy mamorona isika. Izay moa za hoe vokatra ilay document cadre izay tsy hita sady tsy fantatra hoe inona ilay fidiram-bola. Tsisy magie zany ny fitantanan-draharaha-pirenena tsisy magie zany ka hoe teny fotsiny ako dia misy ny vola. Tsisy zany, tsy maintsy misy rehefa misy ny dépense dia tsy misy ny ressource, tsy maintsy misy ny recette-nao. Zay ianao naiza zany raha mbola nianatra raha tsy tatana ny volam-panjakana hoy ianao zany eto. Eo ny raha tsy tatana fa tena tsy miditra mihitsy vokatra ilay ilay fanapahan-kevitra raisina. Misy zany misy miditra ihany fa tsy amin'ny tokony ho izy. Zay no lazaiko hoe raha eo amin'ny sehampiariana anatiny ny fidiram-bola amin'ny hetra fidiram-bola avy any ivelany dia miena. Maro ny mpandinika milaza hoe nahodina tamin'ny zavatra ny tafiditra izay kely tafiditra dia mbola rahantsika mahita ireny ny lalak'zora ny be da be zany no tena milalao ao anatin'izy. Adino tanteraka mihitsy zany hoe mpitondra firenentsika dia ahoana no ahatonga an'ity firenena ity hipetraka tsara amin'ny tokony ho toerana maha-firenena azy. Satria hoy ny marika any manazava le izy ny marika manazava le izy hoe fiarikarentsika zany tena miena sy miiba mihitsy amin'izao fotoana izao ahoana ny anarenan'izay inona ny vahaolan'izay dia tsotra be ny vahaolan'izay misy zavatra hoentinao anazavana hoe vola ato na vola vato na zao no nataonay na itenina hoe ny vahakotanay ny volamena ny safira ny arenakibony tany alefa tsy atao makatsy tsy maninona nge zany rehefa hoe tia le vola dia amelomana ny firenena malagasy fa tsy hoe ifanrebirebi eto sika misy volamena mivoaka tsy fantatra ahoana dia manao sinema eto sika mandritra ny taona amataona ny hoe nakaiza isa ny tompony tsy any ny olona ny vahoaka malagasy fa ny olona vahoaka malagasy dia hoe misy arena ny firenena mivoaka tsokosoko nefa vola tokony ho hiditra ao anatin'ny kitabolam-panjakana ny ampahany reny amin'ny hetra fa maninona ny tsy avela mazava zany zavatra zany. Etsy andaniny ilay volam-panjakana misoratra ao anaty kitabom-bolam-pirenena misoratra ho avoaka dia ny ampahany ny antsasa manila ny andro tokony mihodina ny aposiny olona tsotra any zany ny tena olana amin'izao fotoana izao hoe aiza ilay fanindraindrana fa ny ariary mivoaka ao anaty kitabolam-panjakana dia tonga ariary any amin'ny fanatanterahana ny asam-pirenena fa tsy ny hoe ny ariary zato mivoaka ato amin'ny kitabolam-panjakana dia ny ariary folo ny tonga any amin'ilay raharaha-pirenena ary ny sivifolo tsy hita zay nalehany. Izany angeny nanenjehana ny fitondrana nisy rehetra izany no nanenjehana teto dia maninona ny tsy mety miova maninona ny tsy apetraka ny fianjanana hoe tsy izany no fanarahana fa mbola hitantsika ihany ilay izy dia izay azagaga raha ohatra zay no ataoko hoe ny olona rehetra efa tsisy taitra tsony satria zay indray le mpitondra fanjakana izay le atao fitondram-panjakana eto Madagasikara dia tsy mba vigaga ve tsika amin'ny firenena hoe ny firenena zao voalohany ny firenena zao faharoa ny firenena zao ny otra atsika Komoro ny otra atsika
izay ataontsika oam-pitenenana lava zao hoe ao aorianantsika tafahoatra antsika izy zao tsy menatra ve tsika tsy mba mahalala menatra ve tsika etsy andaniny a ahoana ny kereo izy ianao izay igagana izao tontolo zao izay igagana satria firenena ao ara-dalàna mitatana firenena tsy mahavita mamaha ny olona ny kere fa tsy maintsy miantso a ny mpiara-miombonantoka moa mpiara-miombonantoka ara-tsosialy a tonga satria zay ny mission an'izany firenena mifiambanareo ary zao miantso vonjy ihany koa hoe tena apio fa tsy maraka zay izy no lasa miantso vonjy a satria zay no lazaiko hoe ara-tsosialy a de tena igagan'ny olona tsika mitodika ty amintsika maso zao tontolo zao mijery ny fahatrantsika mamenatra be ary miantso fanampiana hoe ampio fa maty fa hontsika no tsy mitady an'izay fomba rehetra tokony hahafahantsika mamahany zany ary zay no za hoe diso lalantsika raha tsy sehatra hiaraka amin'ny olon-drehetra mpiara-miombonantoka fa mieritreritra antsika hanavatena eto anivon'izao tontolo zao tsy ho tavavoakantsika hafa lay hoe efa manana vahaolana maty paika mazava raha misy inge zay hoe efa mahaleo tenitsika tsy mila ny avatsy vy avanantsika fa ity de andao tia no tanterahantsika raha tsy fanahy mihitsy ny mpanohatra satria tsy manaiky mihitsy izy ny atanterahany ty rafitra efa mba mampaleo tena atsika ty raha izany a de manaiky mihitsy hoe manampy anareo fitondram-panjakana hoe tena tsy mety le ataon'ny mpanohatra fa ny zavatra efa tsara be no manina ahafahantsika mahaleo tena mahavelona atsika 5 tapitrisa no sakana n'ilay fanoherana ohatra raha zany misy fa tsy zany ange ny fanoherana misy eto am'izao fotoana zao a de tena milaza mihitsy hoe manintsy atreto aloha ngamba de manintsy nefa ny manahirana ihany fa vitsy de vitsy ankehitriny ny olona samana hevitra satria vokatr'izay hoe za zao de be dehibe mihitsy no nyteny tamiko hoe tandreo anao miteniteny foana any madame Lanto fa anahirana eo hitanareo dinina za moa zany le teniteny foanako mikasika an'izany zavatra zany za kosa aloha tsy anala baraka olona ka hiditra amin'ny fiainana manokana na hoe raha ohatr'izay zay angamba ny mety anahirana fa raha politika sy raha pirenena ny resantsika ataoko angamba fa tsy hitako zay hoe tokony asa nefa hoe asa convocation zany hoe le zavatra nytenenina ohatra zao tsy mety ohatra fa za mangataka mihitsy ady hevitra débat d'idée débat contradictoire mihitsy eto amin'ny firenena mba ahafahantsika mahafantatra marina hoe zany zavatra teneniko zany zao a sy teniko manokana misy amaly any ambadika any hoe amby diso daholo zany rehetrarehetra zany fa zao ny marina ento hoe tena mba za mangataka mihitsy hoe ento zay marina zay tena ento zay marina zay a tsy maninona mihitsy nareo raha miteny hoe zavatra ny teneniko ohatran'izao tenen'le ramatoa iny a ohatran'izao a fa zao ny tena valiny de na izaho koa raha faly mahazo valiny fa ny tena tsara dia amina plateau zay ny sy fandarina toy izao izay mbola angatahako foana sirariko ihany hoe angatao ny sy olona anankiroa telo miady hevitra izay ahafahana mahazo vokatra sy vaovao tsara ao anatin'izay miantso de miantso mihitsy ny mpanao gazety fa sarotra be ny mahazo ny avy ao andapa ao raha tsy ny any amin'ny sehatra izay tsy voatery ny ao andapa rery ange fa misy ny teknisianina maro eto amin'ny firenena izay reny nometsika isanandro mandritra heritaona zay sa heritaona sy tapany roa taona sy tapany ka roa taona sy tapany zay manendry olona saika isan-kerinandro de tsy voatery olona ray no amaly amin'izany olona rehetrarehetra amanjato ny amanarivo ny amanali ny manatraika eto firenena zany fa tokony mba miteny fa ny olona am'izao fotoana zao na ny olona mahazo fitondrana ary fahitako azy de matahotra koa ny miteny satria sao miteniteny foana de miala eo ambon'le seza zay nany andrena any zany zao ny hitako hoe ny olona ty avelany miteny matahotra sao de migadra ny olona ao anaty fitondrana matahotra sao de voaroka de ahoana zany ny atao eto ifampiolon'olona eto zany tsika tsia satria tsika mifidy ny lalina demokratia eto amin'ny firenena lavanila zay ny vaovao farany isan'ny nalaza tamin'ity herinandro ny farany ity raha matolantolo rakotomafy be dehibe ny mpiray-tanindrazana avy any amin'iny faritra savay ny atsanana ny nosiny no miantso ianao teo akaiky ny fitondrana teo aloha ihany zany rehefa jerena ilay hoe toeranao teo amin'ny tontolo politika nahita ny zava-nitranga tamin'izany inona no zavatra niseho taloha tamin'ny le vidiny lavanila tsara de fa maninona no ohatran'izao izy io amin'izao tsika miteny zao zany mety inona ny tena manahirana
mahatonga an'le situation ohatran'izao tsy misy tokony fanampiana azo natao ve na ny sotomana azy io ho tsaratsara kokoa noho izao kasi an'io lavanila io zay nataoko hoe anisan'ny vokatra mampidi-bola atsika izy ireny vokatra mampidi-bola be io na io zay mbola averiko foana le asa zany dia na inona dia ho an'ny isam-batan'olona ho an'ny isa-tokantrano fa ho an'ny firenena zay zany no endriky nyreny asa isa-tsokajiny reny ka ny vokatra lavanilina dia zay vokatra ho an'ilay mpamokatra ho an'ilay mpisehatra rehetra ao anatiny ary ho an'ny firenena dikan'izany tokony ho sarotony daholo ny rehetra ao anatin'ilay izy ary ilay fitiavana tombontsoa manokana raha vo iny no mibahana sy mandeha aloha dia rava izay fifampitokisana ao anatin'izay sehampiariana anankiray zay ny zavatra hitako amin'ny lavanilina hoe misy te azo tombo mibetsaka asa ao anelanelan'izay zavatra dia lasa faritana toy io ny vidin'ilay vokatra nefa rahantsika mahita tsara mihitsiny fa tsy izay ny any amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia zay le izy zany hoe inona ny mampiovaova hevitra ny fitondram-panjakana ao anatin'ny fotoana fohy hoe 365 netim-bohany dia lasa nidina 250 dollars aloha zay aloha zany le vidin'ny fanondranana fa tato amin'le vidin'le vokatra tato mihitsy maintso no tena hoe mitsinjo an'ireo vahoaka mpamokatra ve ny olona saina mividy an'le vokatra fa iza moa le mividy an'le vokatra iza moa le mpamokatra an'le vokatra tsy malagasy ihany ko maninona no ifampihinana sy fanambaka izay zany ny olana amin'ny zavatra toy ireny ny tsoahako anatin'izay dia hoe mbola politika ny mpitondrana sy mpitantanana ihany ny zavatra ohatran'izany hoe ny fitsinjovako ny mpamokatra ny mpikarakara ny mpanomana ao anatin'izay iverenako kely lavitra kely fa hoe ohatra zao any amin'ny firenena any ivelany ohatra ny ronono anie tena sahirana ny mpitondra satria ilay tsena indraindray manahirana satria mora be no ividanan'ilay mpamogady ilay ronono dia tezitra ny olona izay ve no andrasana amin'ny lavanilina zay ve ny andrasana ny fahatezana anympiazan'ny olona ny lavanilina any an-dranomasina zay ve no tiatsika hitranga raha zany no mitranga dia anahiram-be satria nahoana matiantoka loatra izy ka ary tena tsisy fitsonjovana mihitsy an'izay zavatra hoe tokony ho an'ireo mpamokatra sy ka ny fanjakana ao anelanelan'izay dia tokony mitsinjo fa tsy hamevahana ireo mpanelanelana sy ireo mpanao aferana bizinesy ao anelanelany raha fitondrana bizinesy aloha zany no atao dia tsy misy nina zavatra ho atenaina fa dia ny araka lazaiko no atao hoe ny zato no mivoaka dia ny 10 mandeha ry na 5 dia ny ambony tsy taveroka zay zany zany zavatra zany tsy izy mihitsy zany ao amin'ny sehatra rehetrarehetra misy foyer de tension maromaro nisongadina ihany koa tamin'ity taona ity tany Antsirabe reny ny farany nietsika ny olona ny any Nosy-be mihetsika ihany koa ny olona miverimberina ny hoe nony zahay sy ny sisa miresaka tsika Ramatolanto Rakotomavo ary fanontaniako farany ity hoe ny fitondram-panjakana hoy ianao teo dia mila manovany le politika mihitsy zany fitantanana ny firenena ianao miteny amiko miresaka amiko amin'izao io ve manantena fa hitranga zany ny olona honnêtement ny olona tsy sofina angamba no hoe tsy afaka miaino hoe ary ny olona tsy misy saina no tsy afaka mandray fa ataoko hoe raha ohatra ka misy fahamarinana zany zavatra resantsika izany izay oza hoe raha diso dia tondray pokofo manohatra an'izany zavatra resako izany dia mino fa tokony ho atao raha ohatra ka azo tanterahana
raha ohatra ka azo tanterahana lay fampanantenana zay nataony zareo ihany ange no averintsika resahany tsika tsy mamorona zavatra hafa tsika fa ilay zavatra nampanantenaina ho atao no averintsika androany no tanterahana dia mangataka am'zareo dia tanterahana io raha azo ny tanterahana rehefa tsy azo ny tanterahana tsy adalana tsy adosoana no miteny hoe tsy azo tanterahana fa inona ny fomba atao tsisy zay mitoko hoe firenena malagasy atsika ne ity firenena atsika ity rehefa ny fitondram-panjakana midona amin'ny rindrina na tsy mahita atao mialatsiny tsy olako fa ny vahoaka malagasy latsaka ny andavaka indray zay ny tena olana satria noho izay fitavozavozana sy ny tsy fahaizana mitantana ao aminatiny raharam-pirenena zay no ampitikizo indray ilay firenena faragisitra ny atsika ry zareo aizitsika vao mieritreritra indray ny mba iainga sy hiala am'izany farany amin'ny firenena misy eto tany zany mamenatra ange zany de rovina no isaitsaina fa mbola variana mifanjinjaka sy miady mifandrirotra eto zay ny mbola naveriko hoe apitaiko amin'ny filoham-pirenena mihitsy ity teniko ity ary tena avy amin'ny saiko sy ny eritreritro ary mino fa na izy koa raha mba mieritreritra an'izany fa le fomba fanatanterahana azy ny tsy fantatra ianao dia filoham-pirenena Andriamatoa filoha Andry Rajoelina any ambony mele ianao fa za miditra mele ianao amin'izany hoe fitondrana sy mpanohatra zany fa raha vao ianao no miditra amin'izay dia ohatrany hoe mpitondra ny atoko TGV ihany ny fahitako anao fa ianao efa filoham-pirenena dia ianao no tokony manao ny fomba rehetra itondrana raha hoe tena ny olona ao anatin'ilay zavatra tianao atao tianao tanterahana fa tsy manilika hoe nareo tsy izy fa anay ihany ty ohatrany mampitehiteny mihitsy hoe ohatrany hoe miteny an'izany mihitsy ianao amin'ireny zavatra lokonao orange be ny tanàna ireny ohatrany hoe miteny an'izany mihitsy hoe rehefa tsy manaraka an'ilay loko orange le loko orange ange lokona toko ny lokon'ny malagasy président maitso fotsy mena fa ny orange lokony antoko zay nalany ianao ny menamena ny maitsomaitso ny mangamanga izay samy naka loko ny antoko fa ny loko koa de loko talohan'ny antoko sy ny rehetrarehetra de loko iny azony rehetrarehetra ampiasaina kosa zavatra fa ilay zay no ataoko hoe zay ngamba comportement reresahako any ambony mele zay aloha tena mila apetraka zay ka tsy nohony mialatsiny fa tsy nohony tsy fitiavanao manokana personnel an'Andriamatoa Ravalomanana mialatsiny fa zany no hita maso de nahateny ianao fa izy no tsondronina voalohany amin'ny vaksiny ohatra tsy mety zany ka tsy mety zany satria ny olona rehetra eto Madagasikara mila tsondronina mila atao vaksiny satria vaksiny zany tokony tsy zavatra ratsy fa marina hoe mety misy mbola ady hevitra ao anelanelan'le izy fa tsy maintsy mampirisika ianao na milaza ireny moa ministra ny fahasalamana naka ny toerana mahateknisy anazy nampiseho fa toy izao lay vaksiny mitrety za manaiky fa mety mbola ilaina fanatsarana mety rasanatria ka misy manjoa rapiso mialatsiny matiny nanao vaksiny sitrapokony nanao tsy niterena agony fa kosa nisy tompona andraikitra ihany napiditra le vaksiny eto atsindrona ana ka zay no za hoe aoka tsy hiditra ny anatin'lay kilalao sakoroka tsy mety ao anatin'ny ady politika ety ambany ny mpitondra firenena zany zay zany no za hoe atsipoko mihitsy zany teny zany hoentina anatsarana satria amiko ny fidirana lasa misehatra ty amin'ny mpanao politika fanoherana sy ny fanohanana aleo ho an'ny mpanohana sy ny mpanohatra ny sehatra alefa azo daholo zay olona rehetra azonao alefa hifanandrina mpanohatra fa vonona na hifanandrina aminay pijery ohatr'izao satria eo amin'le fanoherana mihitsy manko ny mpanohatra ve za sa tsy mpanohatra mbola averiko foana mpanohatra iny na mpanohatra an'iza satria ny fanoherana dia efa misy structure mazava tsara ny azy mazava avy amin'ny vokatra ny fifidianana vokatra lalam-panorenana ny azy dia mipetraka le izy any misy lalàna sadasada zao hoe ny lalàna
lalàna Brunel indray izay nampitsofoka vaovao amin'izao fotoana izao anoherana ilay lalàna efa nylaniana tamin'ny folo sy roa arivo raiky amby folo sy roa arivo reny izay efa voasotro anaty lalam-pandroana dia natao tamin'ilay lalàna dia hovaina indray zao hoe tsy atao olona tsy atao ilay lohan'ilay mpanohatra indray fa atao olom-boafidy indray ka ilay olom-boafidy io nefa tsy folohan'ilay mpanohatra dia izy indray zany niterena ho folohan'ilay mpanohatra ny tiako tenenina zany hoe lasa verina eo ambony latabatra foana le disadisan'olon-droa aza atao hita tsony zany fa makaleo bean'ny vahoaka tapitra ny fotoana antsika rahamatolany Kotomavo mandeha be ny fotoana fa inona no mety ho teboka mbola tiana horesahana amarana anazy mety tsy voantaniko tato anatin'ny fandarantsika tamin'ity hariva ity ny amararako azy angambany betsabetsaka ihany zay voalaza zay somary miparitaka satria ny fotoana koa foy betsaka ny tiana mbola zaina fa noho za hoe natsonareo natsontsika ny resaka aty anatina mimandana fitondram-panjakana dia ny angatahana aloha dia hoe avoay ara zany izay ahafahanareo mitondra an'ity firenen'ity hatramin'ny famaranana ny mandat izay contrat ozy nareo filazanareo azy dia izay contrat zay ara mba avoay ho hitantsika menakavy avoay ary maika dia maika izay zavatra fa tsy andrasana indray amin'ny eritaona na amin'ny roa taona zany raha tsy matory mihitsy nareo amin'ny alina dia mba izany alohany iretatory dia mba ny pitsonina ny afaka pitsonina mba mivoaka ho hitantsika menakavy la izy manarak'izay dia ho za hoe sahi manova an'ilay lalana lalan-jotra hitondrana an'ilay firenena mihitsy isika ka raha ohatra misy tsy ohatra zany hoe tsy fahitantsika fahitanareo fa tena misy ny lalan-tsarotra mpiara-miombona antoka ny olom-pirenena na io amin'ny fanohanana na io no fanoherana na io ny olona tsotra izay mahita ny lalan'ny firenena ka sahi mampiantso ny rehetra politika ny resahako tantano ny fitondranam-panjakana tantano amin'izay tena tokony ho izy atsoy izay olona tokony hanao an'ilay izy mazava ny rafitra mazava ny lalakale fa na ohatra koa raha moa hovaina foana io gouvernement io hovaina daholo ny olona ao anatiny io indray amerina anovandreo olona reo roa taona sy tapany nareo dia asoro daholo reo olona reo dia manovandray parapatonga ary amin'ny roa taona sy tapany ka tsy misy ny drafitra mitovy ihany ny vokatra azo tsy mazava ny lalaka zorana mitovy ihany fa dia tonga fotsiny ny olona mahazo seza dia mahazo vola dia mba mahazo fahefana dia mampiasa kely ilay fahefana ananana eo fa hoy hoe sahia mampiasa ny rehetra satria roa taona sy tapany sisa dia ho tonga fifidianana mampadisadisaatsika ny lalàna misy eto firenena nareo ara tsy manaraka nareo ara tsy mety anaraka an'ilay izy tsy mety ve le izy ho arahana sa sarotra ho arahana sa tena hoe nareo mihitsy tsy te anara-dalàna fa mety io raha arahana fa rehefa tena hitanao hoe tsy mety io dia ndao tsy nareo rery no mitady ikitikitika an'io na lalam-panorenana io na lalam-pifidianana io na izay lalàna tokony atao akoatra ny hoe lalàna izay arosinareo any amin'ny efa misy olo-tena ny androm-panjakana fa sahi mampiantso ny mpisehatra ara-politika iresaka eto amin'ity firenentsika ity fa atsika menakavy ity firenena ity aza vela ho simba ity firenentsika ity satria zay foanany no nahavoty eto amin'ny firenena hoe alaina ny fahefana dia anovo zay anamboatra zay nefa rehefa tonga ny faran'ilay mandat dia ny ao an-tsaina dia hoe niverina eo ihany ninona vokatra azo nefa tsy nisy akory izay tena vokatra azo natenaina zay zany ny any teniko hoe ilaina ny hery rehetra ny famondronana ny hery rehetra laveriko ny hery rehetra ny firenena dia ilaitsika avondrona mba isy ny fiaramientana eto amin'ny firenena vitanareo ve zany tsara tsy vitanareo dia mbola etsika mifankahita raha matolantona Kotomavo mpanao politika misaotra anao no vahiny tato anatin'ny fandaharana Sahia Lasa Izao nity hariva ity everina amin'ny fotoana hafa iresahana ihany koa ny fivoarana ara-pirenena mbola ho asaina ihany ianao eto amin'ny fandaharana misaotra anao namaly ny antso dia misaotra antsika rehetra tany atokantrano tany ihany koa ny araka tamin'ny hatramin'ny farany tato anatin'ny fandaharana be dia be ny hevitra andresahana teo azo tsoahana fa fiteniko foana to anatin'ny fandaharana rehefa tapitra tahaka an'izao hoe anjaranareo no manao ny ady hevitra ny atokantrano any amin'ny maha-olo-pirenena antsika izay raha teo ny fotom-pisainana sy ny filozofia ny tondrana nyity fandaharana ity hoe ampina ny olo-pirenena ahafantatra ny antsiprian'ny zava-misy eto amin'ny firenena ahafahany mandanjalanja mijery ihany koa ny fivoarana zany fiainam-pirenena izany andraisany fanapaha-kevitra amin'ny fotoana mampety azy mandrapitafa ro amin'ny herinindray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko